vahoaka ny tsy fahafaliana. Ny fahitako azy ny antony mahatonga azy, ny vahoaka zany mahafantatra ny rariny sy ny hitsy ary ny tokony ho izy. Nefa amin'ny zava-miseho andavanandro, betsaka zany ny olona manao tsy mety, hoe mangalatra, manararaotra, manapatra fahefana, tonga any amin'ny zandary, mandondoha vola votsibotsitra fahatany na any amin'ny polisy. Eo koa indrindrandrindra tonga any amin'ny fitsarana izay manambola no votsitra afaka, zany hoe azo vidiana zany ny marina, azo andoavam-bola ny rariny ho vidiana. Dia tapa-kevitra zany ny vahoaka amin'ny feon'ny fieritreretany tsirairay, manangana fitsarana paralèle izy, satria le fitsarana zany efa tsy azo itokisana, dia zay zany mahatonga ny fitsaram-bahoaka le tonga dia vonoiny le olona fantany fa manao ny tsirarina. Any amin'ny faritra aminareo misy izay fitsaram-bahoaka izay manahoana fantany, inona tena manao zany fitsaram-bahoaka? Indrindrandrindra ihany koa zany amafisiko ny lalàna mametraka miaro ny zon'olombelona. Ny mpamono olona, ny mpangalatra tsy miraharaha ny zon'olombelona, nefa le olona fa fantatra efa namono olona dia arovana ny zony. Dia tezitra amin'izay zany ny vahoaka, olona mamono olona zany tsy miaro zon'olombelona arovan'ny lalàna. Any amin'ny distrika misy anay, indraindray matetitetika misy ny fitsaram-bahoaka, arak'izay fisehony zay no natezeran'ny vahoaka amin'ny fitsitokisana ny fitsarana sy ny asan'ny mpitandro filaminana.